miarabanao namako malala manaraka ny fandarana zay tianao maminao tsy foinao ary misaotranao mahatoky amin'ny fandarana zay iarahantsika anio miara-mandeha amin'Andriamanitra inona indray ny loha hevitra androany antoka omeny lanitra manome antoka antsika ny lanitra ao amin'ny Matthieu 7:7 zao nambaran'ny tenin'Andriamanitra manao hoe mangatà dia omena ianareo mitadiava dia ahita ianareo dondony dia hovoana ianareo zany no tenin'Andriamanitra ho antsika Andriamanitra mampanantena fa hamaly ny faniriantsika sy ny fangatantsika rehetra nahoana ny tsy hazakazaka ho any aminy isika ka hangataka nahoana ny tsy dododo any aminy isika ka handondona nahoana ny tsy ho any amin'Andriamanitra isika ka hikatsaka ary indrindraindrindra hikatsaka ilay arenana fenina dia tsinona fa ny fiainana mandrakizay ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa ny zanak'Andriamanitra lahy tokana aza dia nomeny antsika maimaim-poana hamonjy antsika maika fa ny fanjakan'ny lanitra maika fa ireo ilaintsika isan'andro maika fa ny zavatra mahasoa antsika omen'Andriamanitra izany ahoana ny fomba hazonana izany amin'ny alalan'ny firesahana amin'Andriamanitra no ahafahantsika mampianjaanja eo anatrehany ny zava miafy ny fanahintsika tsiraray avy satria izy dia mahalala ny zavatra rehetra isika tsy mitovy amin'Andriamanitra isika no tsy mahalala ny ampitso isika no tsy mahafantatra afa-tsy zao iainantsika izao fa Andriamanitra mahafantatra ny zavatra rehetra aoka renao aoka isika mahaneho eo anatrehan'Andriamanitra ny mahakasika ny laintsika rehetrarehetra izy ilay loharano ny herintsika tandremo ny fisainantsika ny tenintsika tandremo sao dia tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra aza vela hampisaraka antsika amin'Andriamanitra ny rotoroton'ny ny asa mandrara satria amin'ny fotoana izay mahabetsaka ny asa eo ampelantanantsika indrindra no ilaintsika ny torohevitra sy ny fanazavan-tsaina avy amin'ilay Andriamanitra tompontsika mifahara amin'ilay loharano mihery avy any ambony ary na i Jesosy aza rehefa niomana isetra ireo fizaham-toetra lehibe zay tsy maintsy hihatra eo amin'ny fiainany ny vavaka teo tendrombohitra ny ady sarotra zay tsy maintsy hatreny dia nifandray ny tolona niaraka tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fivavahana loha hevitra lehibe zay mendrika hodinintsika mendrika hifantohantsika manokana ny ahoana ny ahafahantsika manavao sy mamonjy ny olombelona izay lavo mitovy amintsika ahoana ny ahafahantsika mieritreritra ny soan'ny hafa ary omen'Andriamanitra antsika ny fahafahana mamonjy ny tenantsika amin'ny alalan'i Kristy milaza amin'ny hafa ny famonjena izay natolotr'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao ny fizahan-toetra tsirairay izay zakaintsika ny fitahiana rehetra raisina amin'ny fankasitrahana ny fakapanahy tsirairay izay toerina amin'ny fahatokiana ireny no ahatonga antsika ho lehilahy sy vehivavy mahery ao amin'i Jesosy Kristy antoka omeny lanitra inona le antoka omeny lanitra mandresy eo amin'ny adin'ny fiainana ianao miaraka amin'i Jesosy ary ambonin'izany antoka omeny lanitra fiainana mandrakizay raha tonga saina amin'ny fiainana isika amin'ny toe-javatra mitranga eto amin'izao tontolo izao ny laharam-pahamehana eo amin'ny fiainantsika dia ny hikatsaka ilay fanjakan'ny lanitra matoki mino mahazo antoka fa omen'Andriamanitra anao zay zavatra ilainao masoanao ka hitan'Andriamanitra fa hitarika anao ho any amin'ny sitrapon'Andriamanitra andeha hivavaka isika Jesosy tombo misaotra anao izay fa manome antoka isan'andro isan'andro ianao mitombo ny finoana sy ny antoka fa omenao anay izay rehetra masoa ka hitondrany any amin'ny famonjeny tompo ampianaro hiresaka aminao isan'andro ampianaro ifandray tsy tapaka aminao zahay amin'ny anaranao Jesosy tompo amen